ersety vokatiny efa nafianjiola atao antrano fonenany tao ivory Antsirabe ny bentanana ny commune ambanivohitra no Serivo Manapa itopoko la Rakotondrabe na Paul Rabary araky ny fahalalany maro azy ny al ny alarbi lasa teo miatsanekalaky toatsa misy po basy zany hoe asa mivoaka nosy de nandehana itao an-dakozia zay fa mbony lapiny zany efa mazava be eo tokotany de tsy nisy samyvoaka mihitsy anay de nanapoka andre mandeha izy tao amin'ny varavarangarany de zao nataony hoe mantsy an'le zanany lahy zany ay an'ireny lahy de hoe ato izy mivoana de mipoka le basy ay le ty vola ay le vola voana sy volana lama tary fanafianjiola mitampy adina fanondroany hatramin'ny netomboan'ny taona vaovao teto an-tanàna Antsirabe izay samy namoizana aina avokoa ity niatra tamin'ny ben'ny tanàna zokiolona indrindra ato amin'ny distrikany Betafo ity lasa namana tokoa moa zany zay satria lasa ny ray aman-dreny lehibe zany tato amin'ny distrikany Betafo zay zokiolona indrindra tato amin'ny fikambana ben'ny tanàna distrikany Betafo ka dia anaitra moa zany ny tompona ndraiky zany misy kafitandroma fanamafisana ny kafitandrona fandripahalemana satria zay zany anisan'ny tena olana amin'izao fotoana tsy niandrena vaovao nandreny vaovao raty dia fa nitototo ny tsapa alahelo ny fianakaviana teny amin'ny hôpitaly Antsirabe ireo tompona ndraikitra isatsokajiny tarin'ny lehiben'ny distrikany Betafo Ramatoa Ramalarivo Fanja ity niarabona raha tsy aivina no ben'ny tanàna tokana ny tantana ny commune no Serivo Manapa hatramin'ny taona 3 na commune mahaleo tena azy ny sabotsy izao no anaterana azy ao ampasandrazany ao no ny fiarahamiasa ny fokon'ologno sy ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny gendarmerie pirenena ao amin'ny commune Naroal Antsahabe dia atratehaka izy efada reto zay nanao ny tetidratsiny tamin'ny fisandohana ho zandary mba azahoana ny basy tamin'ny mpiambinomby tao antoerana nambarany reto olondraso reto tam'izany fa tsy maintsy ho alaina reto basy reto zay ho izy ny baiko avy any amin'ny foibe ary vita fety anareo vo afaka mahazo ity basinareo ity ary ry amin'ny brony gendarmerie no afahana mahazo izany ary nanao fanamina misandoka zandary izy ireo tamin'izany fotoana zany tamin'le 30 décembre 2012 misava papier izy ireo ary nisy papier le tompony basy nefa tsy nalaindreo ny papier fa ny basy no nalaindreo de milaza zany izy ireo hoe alao any amin'ny poste avancé amin'ny zandary any Antsahabe ny basinao fa any anao makazy rehefa zay moa zany ny marika azon'le tompony basy de nitseho tany amin'ny zandary izy kanjo taindro zany ny chef de poste tao atoerana fa tsy naniraka miaramila ary tsy nisy miaramila nanao tatitra tamin'izay asa zay dia fantatra avy hatrany fa dahalo misandoka zandary na mpitandro filaminana zany ireo efada reo manamafy hatrany ny fiarahamiasa efa misy avy amin'ny fokon'ologno reto gendarmerie pirenena ty amin'ny faritra Sofia reto mba hitana amongorana ny vary sy ny tsy varivary manafatra ihany koa zahay ary mangataka fiarahamiasa ny amin'ny fanomezana loharano vaovao na ny renseignement zahay zany dia ianareo vahoaka no masonay mpitandro filaminana ianareo vahoaka no sofinay mahita sy maheno zavatra rehetrany ka angatana hanome loharano vaovao tahaka izao nataony vahoaka Antsahabe sy ny bentanàna Antsahabe zao ambola lafiny manjaka tao ao ny vakofasana to amin'ny distrikany Vangaindrano tsy nitazaposiny anjany ny mpitondra fanjakana ka vokany dia telo lahy no sarino gendarmerie pirenena teo ampikasana anatanteraka ny asa rasiny niaraka amin'ireo fitaovana fampiasana izy ireo nidina teto Vangaindrano misy ny lehibe ny faritra Simosanana ny colonel Namany Belon nijery akaiky ty raharaha ity maromaro taraina be ny vakofasana sy distrikany Vangaindrano ka noho izany zay ny gendarmerie nationale nandefa ireo élémentsay ireo miaramila mafisafony ny commune ambanivohitra tony tamin'ny telo nanao fisafony ireo miaramila ireo olondraza tsy natao totody niomana andinamasa ka na tsara miaramila anareo zay mitondra fitaovana misy vita gasy misy ody gasy misy fitsofana vy
dia misy fitaovana izafahany zareo a mamaky fasana. Maro tokoa ireo fasana nitondra faisana atika efa eo ampanadiadiana azy telona reto ny mpitandro filaminana mialoha ny andefasana azy reto any amin'ny fitsarana.